Aleluia, aleluia. Dia ilaina Jesosy rarasana vavy a. Dia ilaina ny tompontsika fa izy mbola natoy izao tsika natonga antsika tafahoana tafiaraka eto indray amin'ity lahady fa 1 volana Desambra 2024. Dao tsika no fiarahaba hoe tonga soa fanatrehan'ny tompo hoe tonga soa fanatrehan'ny tompo rahalahy, tonga soa fanatrehan'ny tompo rahalava rehetrarehetra, tonga soa fanatrehan'ny tompo tsika. Eto Jesosy rarasana vavy. Amen. Eto Jesosy ary tsy tahaka ny dinantsika teo ny voantsika satria Jesosy mpanjaka miaraka amintsika eto. Amen. Teneno aza tena hoe eto anao Jesosy tsy amelaka anao Jesosy raha tsy mamaly vavaka hoe teneno azany tsy amelana anao Jesosy raha tsy mamaly vavaka satria izy mihitsy ny efa niteny. Ahoana ozy izy mangatao izy dia omeny. Inona ny tediavinao ankehitriny amin'ity fotoana iarahantsika amin'ny Jesosy ity? Betsaka metetetika fa le fanatrehany aloha eto anao Jesosy hitanao Jesosy miaraka anatintsika, hitanao Jesosy miaraka anaty, hitanao ny anatin'ny rahalasana vavy io Jesosy hoe aleluia. Teneno akaikinao hoe hotahina manokana anao androany, hotahina manokana ianao rahalahy, hotahina manokana ianao rahavavy. Olona voatà hoe teneno mihitsy, olona voatà tena teneno mafy mihitsy. Efa olona voatà hoe olona voatà, olona efa fidinao a Jesosy dia hotahinao. Amen. Déclaration mihitsy zany rahalasana vavy, tena zany ny atao hoe déclaration de foi finoantsika. Amen. Aleluia, aleluia. Eny ara fa dia mahafinaritra mihitsy satria ny atao atmosfera dia efa eny mihitsy misy ny fanan'Andriamanitra efa miasa atao anatsika tsirairay. Mahita mitarena tsirairay eo dia hita mihitsy hoe eniko voninahitran'Andriamanitra. Amen. Eniko voninahitran'Andriamanitra. Ampatsahivina foana moa hoe ny fiandrianan'Andriamanitra any amin'ny lanitra ary amin'ny lozany noho ny fitiavany antsika. Dia noho izany dia tena hoe mendrika loatra izy omentsika dera laza voninahitra ary izay mihitsy nadany antsika eto. Hitsangantsika rahatsana vavy dia ataovy ambany maso ny salamo fahavalo. Salamo fahavalo ny voninahitr'Andriamanitra sy ny voninahitra nomeny olombelona. Amen. Ho antsika io zany salamo fahavalo andiny voalohany sy ny faharoa vakitsika. Fa zao aloha hivavaka tsika, mitsangana tsika rahalasana vavy, mitsangana dia sokafana vavatsika aloha hivavaka tsika. Tena eritrereto hoe mpanjaka miaraka amintsika eto. Inatsika efa voatà, tsika efa meny fahefana, manam-pahefana ilay tsika rahalasana vavy, manam-pahefana tsika ary izay fanantsika fahefana zany mihitsy tenentsika, déclaretsika hoe miaraka aminay ianao Jesosy, tsy amelanay ianao ary mamaly ny olonanay rehetrarehetra ianao, ara-pahasalamana, ara-fitediavana, ny vola, ny resaka loha hevitsika moa zany androany dia hoe fiangonana mampiavana. Tsika ny mpampiavana. Raha vao misy rindrina any mampisaraka ny fianakaviana ny amin'ny tontolo manodidina atsika, na ny voisin na voisine na ny tam-po na fianakaviana, toa dia efa diditsika miara amin'ny anaran'i Jesosy zany satria tsika natao hoe mpampiavana. Tsika ny mpampiavana satria ny zanak'Andriamanitra sy ny ten'Andriamanitra no mpampiavana. Matio 5:7 zany tonga dia déclaretsika izy vao miaingo zao mihitsy. Ahoana ozy izy? Matio 5:7. Matio 5:7 sambatra mpampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra. Iza hoy mpampiavana? Zanak'Andriamanitra. Izy zany itsika teneno hoe zaza hoe zaza Jesosy zaza zay satria zany atao hoe zanak'Andriamanitra. Dia tsika zany mizara zany fitiavana manodidina antsika rehetrarehetra zany, mizara fihavanana. Ka sokafo ny vava rahalasana vavy dia hivavaka tsika alohan'ny ambohan'ny zavatra rehetra. Raha eo dia
tonga soeto amin'ity toerana mahafinaritra ty izahay, toerana izay nisafidina ihaonana aminao, satria ny fiangonanao dia ianao no mitondra teto anay tsiraray avy, mitondra ny raha lasina anabavy ianao tompo amin'ity toerana masina ity. Masina ianao aheto voninahitra tompo zao rehetrarehetra zao. Faly zay tompo fa tafahoaneto indray idera ankalaza aminay voninahitra ianaranao, ary indrindra tompo tena hoe momba ny tenanareo manontolo atom-panahinay lalina any ny sainay momba anay hoentinay mezana voninahitra anao tompo malala. Ta io manokana ny rahalahy io anabavy zay tena tonga eto amin'ity toerana fanatrehanao ty, entina aleonao ny voninahitra tompo, ary araka ny lohahevitra ny fiangonana hoe izay dia mpampiavana, satria izay nge Jesosy efa vita fihavanana taminao ianao mihitsy hoe Jesosy ny tonga hamonjy anay, ka vita fihavanana aminao zay Jesosy dia vita fihavanana amin'ny olona rehetrarehetra ihany koa izay mety manana lahelo aminay, izay mety manana disadisa aminay, fa zay natao hoe mpampiavana, satria izay zanak'Andriamanitra ny anaranay, manana fahefana zay Jesosy. Zany no entinay miatrika kehitriny. Jesosy hitanao netentany ratsana bava andao fotoana zao valio araky ny benindra fonao, fa tsy maintsy tsy miala eto zay Jesosy raha tsy mahita an'izany herinao zany. Dia tolomoko amin'ny tsirairay Jesosy zany fahasoavanao sy famondraponao zany dia raha laza voninahitra tolotra anao fiadanana kosa ho an'ny ratsana bava tsirairay avy. Alleluia, amen. Nateraka ho an'i Jesosy teraka ho an'i Jesosy. Dia miarahaba alaina amin'ny Facebook rehetrarehetra ihany koa izay manaraka antsika amin'izao fotoana zao ho amintsika rehetrarehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fiadanan'Andriamanitra, ary fampiresana avy amin'ny fanahy masina raha rasana bavy. Raha tsy fanahy masina ny talika antsika teto dia tsy tonga tentsika. Alleluia. Eny ary dia salamo fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Hitantsika salamo fahavalo andiny voalohany sy faharoa. Jehovah tomponay endreny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra, nataonao eo amin'ny lanitra ny voninahitrao, avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny nono no nanorenanao hery no ny mpandrafy anao mba hampanginanao fahavalo sy zeta amano ratsy. Alleluia, alleluia. Zany raha lasana bavy salamo nataon'i David zany. Fantatsika tsara fa David dia mpanjaka fa nandalo ady mafy izy, ary tena betsaka mihitsy ny fanenjehana azy ho azy. Fa kosa na tsy ary zay endreny ny voninahitrao Andriamanitra manerana ny tany rehetrarehetra, fa ny avy amin'ny zaza madinika sy ny nono no anehoan'Andriamanitra ny heriny. Zany hoe tena amin'ny zavatra kely etretina tsy apozintsika mihitsy zany no anehoan'Andriamanitra ny heriny, ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, ny amin'ny fisiny zao rehetrarehetra zao dia miteny daholo noho izany fitiavan'Andriamanitra zany. Ka dia tehaka ho an'i Jesosy ny lasana bavy, tehaka ho an'i Jesosy ametsika azy ny dera laza voninahitra izay ataontsika rehetrarehetra eto mihira fiderana, ny teny vakina, ny teny izay hotohina dia voninahitran'Andriamanitra. Ka dia mandroso ianao ranabavy amin'ny fitariana dia raina ny tompo voninahitra ho an'Andriamanitra reny any. Alleluia. Alleluia. Sotra Jesosy te sotra loatra Jesosy antsika lehibe tokoa ianao, tena hoe tsapanay tokoa ny fitsavanao amin'ny tsirairay Andriamanitra, tena hoe hiasa ianao eo aminay, hiasa ianao androany amin'izao fotoana izao Andriamanitra, dia entinao no tena misorona teto daholo ianao, tena mihoatra an'izany zay Jesosy ary tsapanay, ary mino zay Jesosy fa
entina kamina entina tsoavelana igreja Andriamanitra na nira ho atao na ny teny vakiny na niakatra entina mpanatinao Jesosy dia tena atao hoe misy raisa tsy mitovy sy midirana eny ary mivana eny Jesosy manalo zay nangatany aminao Andriamanitra tena ho feno fanatrehanao tokoa zao fotoana zao any amin'ny saina ihany any amin'ny fona ihany any amin'ny vatana manontolo Jesosy tena ilainay ny fanatrehanao satria raha tsy eo tokoa ianao Jesosy zava-poana zao fotoana zao Andriamanitra dia misaotra Jesosy alleluia amen Amen. Alleluia. Tema tsy andra hoe fampiavana moa tematsika zany raha mpiavaza zany hoe réconciliation la paix pour la paix pour que la réconciliation tsika zany tokony anana an'izany hoe on doit se réconcilier on doit être en paix. Taona moa fa ho vita moa taona 2025 zao niandry taona 2026 tsika zao dia tena mety atsika mba hoe anana paix anatintsika any na nina zavatra atao na ny namanokana zany na ny tsika tsirairay fa aoka tena hoe hisy an'izay paix zay tsika satria raha vao zavatra tsika na hoe famanan'olona dia tsy milamina ny sainao iny tsy maina ahoana iny nefa tsika moa ndraindray manao mafoy aby belon dia fa tokony tsika en tant que chrétien on doit vraiment avoir cette mentalité hoe tena hoe ampiamiavana zany tsika zany tokony tsy adaman'olona fa tsika zany on doit vraiment avoir une réconciliation avec chaque personne dia tena hoe misaotra ny Jesosy aloha fa satria tena farany taona zao tena ilaina zany tena hoe tsy fantatro ny hoe raha plus efa tsy etsony tsy fantatro ny hoe androany efa tsy etsony fa aloha anatongaman'i Jesosy any dia tena aloha tsika tena hoe milamina tsika tsirairay ny fianakaviana ny nampinampianana ny ampiasana tsy fantatro zay misy hoe alahelo aloha to dia efa alohan'ny farany taona tena libéré tena hoe avoir vraiment le libéré ataontsika tena ty hoe mimémoire tena ataontsika
C'est de nouvelles créations, c'est de nouvelles créatures. Izy tena hoe tonga hamonjy antsika. Ohatra izy antsika ihany ireo avia reneny. Amen. Tena mampitoto tena manome confirmation tokoa anao ny hira ataony ireny Jesosy malaky misaotra tena malaza tena miseho tokoa ny voninahitra ao an-treva tena miseho koa ny voninahitra ao tena hitanitsy hafa foana rehefa miaraka aminao zay Jesosy malaky hafa foana rehefa misy ianao ao anatinay ao Jesosy misaotra tena malaza alleluia amen tsara Jesosy isanandro tsara Jesosy atsika mira hoe andro malaza alleluia andro malaza
Malaza sali sutuku Daya Israel Isehuani Jesus Saya telah Nipaminani Kyu Mafiseru Kia Balala Nifadi Simiu Biyamati Tefatu Yadi Panavuta Ade Jésus est le plus beau nom. Jésus Amen. est le plus beau nom. Alléluia. Jésus est le plus beau nom. Amen. Amen. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. C'est le plus bon nom, merveilleux sauveur, c'est
Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Angatana Jesús tiano angatana Jesús misa tikon tikidano tenamente idano fiana na fiana zavanado o cheke ina sa tino angatana Jesús quando chega mulher vano tenome isso tenome missão Jesús agora no momento por isso que eu penso na Jesús tenome quando ti falam tonati mas se passa me te vezes fazem luan Farantona de tena hoe ilay, tena hoe zavatra ray zany tena zavatra tena ilainao indrindra, raha zao zany Jesosy heta dia tena inona zavatra ilainao, fa tsika mbola hivavaka dia mbola Jesosy dia mbola misaotra anao izay misaotra anao izay Jesosy nalala, misaotra fa mbola izy, misaotra fa mbola nomenao tombonandro izay, misaotra fa mbola velona izay Jesosy, misaotra fa mbola misokatra ty maso, misokatra ty vavany dia Jesosy nalala. Androany izay Jesosy dia misy zavatra tiana angatahany aminao, ary ianao malala ny besoin-ny tsirairay Jesosy, fantatranao izany Andriamanitra, fantatranao izany Jesosy. Androany Andriamanitra, omeo anay ny hetaheta angatahany tsirairay etsy Jesosy, tena mangataka eo aminao izay Jesosy, tena angatanay izany Jesosy, tsy fantatranay Andriamanitra ina besoin inay ny olona tsirairay etsy, fantatranay Andriamanitra fa ianao no malala, ianao mahafantatra Jesosy, ary hitanao anatin'ny fonona ihany ny fony tsirairay etsy Jesosy dia hitanao Andriamanitra, ianao amaly, tena hoe amaly am'fondeur mihitsy Jesosy, tena ho lehibe indrindra zavatra angatahany aminao Jesosy Andriamanitra, tena hoe anao fanataona zao dia omenao cadeau, tena hoe cadeau farany indrindra izay tianay Andriamanitra, cadeau farany indrindra fa tena hoe fantatranao fa mety ho amin'ny fiainanay, ary mety ho amin'ny tokantranonay, mety ho amin'ny fianakaviana, mety ho amin'ny fiainanay manontolo Jesosy, dia tena ho anao no manome an'izany Andriamanitra, tena miandry izay Jesosy miandry Andriamanitra, ianao no manome, ianao no manome an'izany Jesosy, mety hoe materiel izany Jesosy, mety hoe ara-bola izany Jesosy, mety hoe fahasalamana izany, tsy fantatra hoe Jesosy, fa chacun de nous Jesosy dia manana besoin, ireo malala, ianao mahita ny fony tsirairay Jesosy, dia tena ianao mianome, tena valio araka ny lehibe ny fitiavanao aminay izany Jesosy. Dia misaotra dada malala, misaotra Jesosy, misaotra tompo malala. Aleluia, aleluia, aleluia.
Alléluia. On dit que lui, il est né, le né divin enfant. Amen. Amen. Alléluia. L'enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantant tous solennellement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantant tous solennellement. Depuis plus de 4000 ans, nous le connaissons les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons ce temps. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantant tous solennellement. Alléluia. Sauveur que le monde attend, pour tout homme et lumière. Le sauveur que le monde attend, éclaté pour tous les vivants. Aimer le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Aimer le divin enfant, chantant tous solennellement. Alléluia. La crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. Aimer le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Aimer le divin enfant, chantant tous solennellement. Aimer le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Aimer le divin enfant, chantant tous solennellement. Alléluia. Alléluia. Jour de fête aujourd'hui sur terre. Aimer le divin enfant, chantant tous solennellement. Alléluia. Les anges demandaient qu'on parle. Amen. Solo ciò che il suo suono. Se regno
La terre suit la louange qui se chante au paris des mains. Oh, 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 il exercice dia ilaina Jesosy mahafinaritra ny tena Jesosy tompony. Io fa miaraka tamintsika teto io zany ambolantsika ty hoe ilaiko ny fanatrehana. Amen. Fanatrehana, fanahy
masiro api Tanduli Panachena Padai masiro api 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 Panario Api 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 Panario Tanduli Panachena Padai masiro api Tanduli Panachena Padai masiro api 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 Panario Api 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 Panario Sotra Jesus maravilhoso, né? E assim, nós temos ter um foco fundamental de Jesus maravilhoso. Pela missão de uma terra, eles fazem tempo, né? Então, metendo, só para eles fazem tempo. Mas eu falo, tira tudo, sou por favor, só Jesus maravilhoso, só já sou. Ter no meio uma netinha de massa de Nada muito coisa, só que tem no meio, pode, mano, de sorte, não é de sorte, não é feito com vita aí no meio, neta, tipo, de afeto, sempre família, de sociedade, como o menor, Antônio Wava, Antônio Guilherme, se sente sosma, até não é ruba, comissão, eu fiz nessa fita aí nos anos, de mano, nem nas vezes a não catar, né, de sossa, mil vezes sossa fácil, né, se ela de baixo, e fala sorte, a victória, e fala, não tem sorte, me faço uma sorte, fala chana no menor, né, de mas sorte, sabe, que eu já vejo isso, tem lá o mar, né, se fita aí no menor, né, se tem uma outra lista de sossa, vai ter sorte, sorte, che ci siete molto a Macteni, no, a Macteni, ci sono, mi siamo, questo quando ci sono, tena ué, no mi sanno, che ci fanno, ci sono, am so fanno, sono tutti na loa, che mai eu, quando mi ci sono,
satria rehefa mivoaka eny zay Jesosy efa misy devoly efa miandry eny Jesosy fa ho tapahanay zany amin'ny anaranao zany fa tsy manan-kena aminay zany Jesosy satria zay Andriamanitra zanakanao zay Andriamanitra ianao tonga hamonjy anay ianao tonga mitantana anay Andriamanitra ty tongotra zay avy tongotra anao izy teninao efa ho anao daholo zany minina dikan'ny tongotra ny ty fa ho anay zany Jesosy efa victoire ho anay zany Jesosy dia misaotra ny tamanana Alleluia Amen. Alleluia. Social. Alleluia. Amigo Anselmo de Yanka Ipautike. We took Nayo de Susanosa High and so you saw that see another Anthony Abimana is. And not want to Minai, that's a little society now. And I'm so Anando Equal Christmas song, get higher, get Mattel Leopard Christmas, yes, like ten tonga no voanay dia fitiavana velona mampatsiahana fa tonga tiry Andriamanitra velona ho anay Alleluia dia ery dia tonga fotoana makina ny teninao ndray zay dia toko matavy avy amin'ny afa-tsao zahay manana maso mihitsy ny asana tsy karay avy fa tsy apatapata ny teo anay dia misy samahery tompo voninahitsy nanao zany Alleluia Amen. Amen. Ini ni tema cicit mo testamento taloha amin'ny Samuel voalohany toko faharoa folo eny andiny voalohany aka hatramin'ny faharoa folo faky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny soamandry eo ambony Nianatsara tamin'ny Samuel tamin'ny Israely noho ny nangatahany mpanjaka. Aloha Samuel tamin'ny Israely rehetra. Indro efa niainy teninareo tamin'izay hetsy no lazainareo tamiko fa efa nanenty mpanjaka anjaka aminareo. Ankehitriny, indro ny mpanjaka mandeha eo anaty anareo fa izao efa antitra sy fotsy volo. Koa indreo aminareo ny zanaka ary izao efa mandeha teo anaty anareo atsy ny fony vaozazy ka manjaka androany koa ity tondroy maso eto anaty an' Jehova sy ny voahosiny aho min'izay moa ny malaika na botomisa no nalaiko omisa no nalaiko na botomisa no nalaiko na aniza no navoaka ankeliny na aniza no napahoiko na teo an-tanan'izay teo an-tanisa no nandasako na teo an-tanisa no nandasako kokoly atapina ny masoko fa onerako nareo zany ahoy ireo ianao tsy anao ankeliny taminay na nampahory anay na nakazavatra teny an-tanan'ny olona na dia ratsy. Ho Samuel taminy vavolombelona aminareo anio Jehova vavolombelona koa ny vohosiny fa nisy zavatra hitanareo teo an-tanako na inona teo vavolombelona nisy ho Samuel tamin'ny olona Jehova nanindany Mose sy Arona ary nitondra ny razanareo niakatra ny tany Egypta. Koa ankehitriny avinareo fa efa ndatsy aminareo tanaty an' Jehova aho ny asalana izay nataony Jehova taminareo sy ny razanareo. Rehefa tonga tany Egypta Jakoba ka nitariny tamin'ny Jehova ny razanareo Jehova dia naniraka Mose sy Arona ka ireo nitondra ny razanareo nivoaka avy tany Egypta ary namponina azy teto amin'ny tany ity. Nefa raha manadio an' Jehova Andriamanitra izy dia namidy lohatanan'ny Sisera ka komandin'ny amilany azy sy lohatanan'ny Kristianina ary lohatanan'ny mpanjakany Moaba ka niadian'ireo izy dia
Mitaraina tamin'ny Jehovah izy ka nanao hoe efa nanota izay, efa napoy an'i Jehovah ka nanompo ilay bala sy azy tapitany. Nefa ankehitriny indreo amin'ny tanany fahavalonao zahay dia anompo anao. Jehovah efa nanerika an'i Jerobabela sy Bedana sy Jefta ary Samuela ka namonjy ianareo tamin'ny tanany vahavalonareo ka manodidina azy dia nanjo fahizay nareo. Kanjo no nitanareo fa avy niary taminareo Nahasy mpanjakany Amonita dia hoy nareo taminy tsia fa aoka izy mpanjakanjaka aminay kanefa Andriamanitra no mpanjaka nareo. Amen. Antsika ihany famakiana ny tenin'Andriamanitra izay mitatsika eo amin'ny filazantsara nosoratany Jaona 6:11 ka voakitsika manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, soramandry ambony. Ilazan'i Jesosy ny amin'ny hatongavany mpananatra sy ny aviny indray amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hatafotohina anareo. Androkanareo hiala amin'ny sinagoga izy, eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manaritra fanompo-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ary izany ho ataony satria tsy fantany ny iray na izao, satria tsy fantany ny iray na izao. Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoan'andro, fa izao efa nilaza izany taminareo. Ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany satria mbola taty aminareo ihany aho. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka aho ary tsy misy aminareo manontany aho hoe ankaiza ianao, fa satria nilaza izany taminareo aho dia votona alahelo fonareo. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy etỳ aminareo ny mpananatra. Fa raha mandeha aho dia iarahako atỳ aminareo izy. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny famarinana ary ny fitsarana. Dia ho fararantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny filazantsara Hebreo 12 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9. Rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Soramandry ambony. Ny halebihan'ny fahasoavana azo amin'ny fanekena vaovao sy ny halebihan'ny hery izay nandahazy. Fa ianareo tsy mbi eo amin'izay teny loatra azo tsapaina sady mirehatra hafa, dia eo amin'ny famakitisana sy ny aizina sy ny tafidrivotra sy ny fanen'ny trompetra
ary ny feo any teny izay nandray izany dia nangataka mba tsy asiteny intsony izy. Fa tsy toa an'ilay nandidiana hoe ary raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra dia ho toram-bato zany. Ary satria loza indrindra ny fahitana dia olo sesy. Matahotra loatra sy mampovotra indrindra ao. Fa ianareo kosa efa mio tendrombohitra ny jiona. Tanànan'Andriamanitra velona dia Jerosalema any an-danitra ary ao amin'ny anjely tsy omby alinalina. Amin'ny fihaonana fifaliana sy ny fiangonana ny lama toa voasoratra any an-danitra sy amin'Andriamanitra. Tsara olona rehetra ary amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka sy amin'ny Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra no ny amin'ny abeny. Tandremo mba tsy ho lavinareo izay miteny fa raha izy ireo tsy afa-mandositra tamin'ny nandavany ilay nilaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny ambony tany, maika fa isika raha mihodina miala amin'ilay avy any an-danitra izay nampiorin'ny tany fahiny tamin'ny feo. Fa ankehitriny izy efa nanao teny fikasana hoe indray maka koa tsy ny tany ihany no ampiroroa fa ny lanitra koa. Ary ny hoe indray maka koa dia manambara ny anovana izay zavatra ampiroroana toy ny zavatra natao mba haretan'ny izay zavatra tsy ampiroroana. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiroroana isika dia aoka isika no hanana fahasoavana hoe tsika manao izay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fatahorana fa Andriamanitsika dia afinandevina. Amen. Ray masino manamasikana amin'ny fahamarinana famiteninao fahamarinana. Amen. Amen. Alleluia. 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 Teraina Jesosy amin'izany teny vakina rehetrarehetra zany a. Tena raha manaraka tsara dia tena misy révélation tsara foana ny tenin'Andriamanitra. Ka alohan'ny henotsika ny famakafakana ny teny dia ataontsika aloha hira. Ataontsika hoe fanahy eo mehoery aho. Mehoery aho, velombelomby aho. Tena angataka amin'ny fahafenon'ny fanahytsika. Efa teto foana Jesosy, efa miasa ny fanahy masina. Fa mbola angataka foana tsika tena ao feno. Zay moa zany araka ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetrarehetra avy any anaty ozy izy no hitarafana zany fa izay no mahafeno antsika. Tsy ilay miditra vava zany maloto fa ilay avy any anaty. Ka angataka tsika ny fanatrehan'ny fanahy masina, angataka tsika. Fanahy eo mehoery ao, fanahy velombelomby aho. Izay mampahazo aina antsika fa angataka tsika ny fanatrehan'ny tompo ao. Misy afaka mandoalika tsika dia mandoalika, raha afaka mitsangana, afaka izay rehetra tazoanao hely ao amezana voninahitran'Andriamanitra. Sana tuano anikega ila najina wale aminis yaswaniza mua yanawile usakaza kiza ususitaliwau
solicitariwa ianao antenay isana. Zany ko Jesosy mivolony anatinay any. Miasoaniza moa ianao ire mosakaizaniza solicitariwa ianao antenay isana. Zany Jesosy manala polaka ty anatinay aby. Fenoy Jesosy manalo ny fananao mahery na ty anatinay tsiraray aby. Tsisy hely Jesosy afatry ny sitraponao eto. Ary zay Jesosy dia volona mandrakariva mizara fahatsaranao. Reto mimpanomponao tsiraray Jesosy aby. Manetry tena mba hatana maherinao, mandoaky filakianao, mba ho mpanompo filanao tokoa. Feno herinao sy fanahinao. Sotra Jesosy manalo tenena mandrakizay-naranao. Alleluia. Falaio umeoea, falaio velumelumea, azaveliera mangiranao isana tuanyamikega Isangrinao, Wanyaminis, Yasoniza Gua, Yamawire, Lusakai Zakriza, Usulisitariwa, Yanava Tenai, Isana. Jesus manalo, Wanyaminis, Yasoniza Gua, Yamawire, Lusakai Zakriza, Usulisitariwa, Yanava Tenai, Krishna. Alleluia. Sitariwa, Yanava Tenai, Krishna. Alleluia. Sotra Jesus. Sitariwa, Yanava Tenai, Krishna. Santo Jesosy manalo, tario osory amin'ny alalan'ny fananao masina izay tsiraray avy. Ho any amin'iza tokoa moa zay Jesosy, ianao manana ny teny fiainana. Raha mitady zavatra maro izay mangataka aminao izay, fenoy ny fananao masina izay tonga dia mahatakatra mandrakariva, fa ianao no natoy izao anay. Misaotra ny fisiany rahalahy, misaotra ny fisiana bavy amin'izao fotoana izao izay manaraka any amin'ny tambazotra serasera ihany koa. Jesosy ianao ny amalin'entaentan'izy ireo. Na mbola tsy mangataka akory ary izy Jesosy, dia omeo azy zany satria efa feno ilay fanahinao mahery, ilay fanahy masina izay mampatsiaro. Fa ianao ilay Jesosy tonga nofo e. Ianao Jesosy ilay tonga nofo, namonjy anay ary nameny ny antoka ny fiainana mandrakizay. Efa nananay raha Jesosy ny fiainana mandrakizay, inona nanay efa atao antinay ilay fiainana mandrakizay. Ary izay dia zanakao Andriamanitra. Zany ny maizy anay, ny identité anay, zanakao zay Andriamanitra. Ary mpiara-mandova amin'ny Jesosy Kristy zahay. Zany Jesosy hoentinay manatrika an'izao fotoana izao, hoentinay mamakivaky ny fiainana izay mbola ametrahanao anay izao. Tompo malalo, farantaona tokoa izao, atsiarovanay tokoa, fa tena tananao mahery mitantana anay hatramin'izay. Na maro raha Jesosy niady nalovany tsiraray avy, dia tsapanay Jesosy, fa teo foana ny fanamaherinao. Tompo, dia mitenena aminay indray araka ny fombanao, raha ihain'ny afatrao izahay. Fantatra Jesosy fa niafatra avy aminao dia teny fiainana araka ny teninao hoe ainao amin'ny mahazo azy, mahazo ainy zay Jesosy mamaky ny teninao, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, fahasalamana. Inona Jesosy mety
tsy fahasalamana anankiray dia efa miady zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria fahasalamana no azo mino amin'ny teninao. Inona Jesosy mety tsy stable anatin'ny vatana ihany, efa ianao mirestore an'izany rehetrarehetra zany Jesosy, ny tao rehetrarehetra izay mety mikorotakorotana anatin'ny vatana ihany, ianao Jesosy nefa mandamina an'izany. Lamina daholo Jesosy malala ny toe-vatana rehetrarehetra satria ianao Jesosy mieroverovana ao anay. Misaotra fanamasinao, misaotra Jesosy eo, dia raha laza voninahitra tolotra anao eno mivavaka ny tsirairay tompo satria mpiheno vavaka ianao, Andriamanitra miheno vavaka ianao dada malala araka ny teninao hoe tsy malala danovana sofinao fa mahare enoy zany tompo. Ary izay tokoa Jesosy zay mahatonga ny manatona anao raha ho avo izy ianao raha tsolao ny olonao ka avy anetry tena ka hibebaka izay Jesosy mifona aminao misy mampahita ny fananao masina ny anaty lalinay ihany raha mbola misy efitrefitra mampisaraka aminao raha kofy amin'ny rahanao zany Jesosy malala. Misaotra Jesosy eo dia raha laza voninahitra tolotra anao. Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mpamary vavaka ianao, azo iantan-tany. Misaotra Jesosy eo amin'ny anaranao metrazavaka izany. Alleluia, amen. Tsangana amin'ny fiangonana dia iraika Jesosy. Alleluia. Dia mamerina fera-bana antsika indray lasana vavy afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Mamerina fera-bana antsika rehetra indray fahameraba rana vavy, fahameraba antsika lalàna, fahameraba antsika rehetra tonga soa amin'izao fanatrehany tompo izao. Tsara ny tompo tena mira rehetrarehetra tao dia mampatsiarovana mihitsy ilay fahatongavan'ilay faterahan'i Kristy, teraka ny Kristy. Izay moa zany ny tena antony iarahantsika tahaka izao raha tsy teraka tokoa moa Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ary raha tsy nitsangana tamin'ny koa izy dia efa araka ny teniny Paoly hoe foana ny doroteninay. Ka noho izay ilay mpanjaka izay zay mahatonga antsika tafiaraka eto indray ka dia teneniny akaikinao hoe tena tianao Jesosy hoe tianao Jesosy tianao Jesosy tiantsika Jesosy ratsam-bavy. Tena marina ilay zany tena fitiavana mandrakizay ny fitiavany antsika, fitiavana mandrakizay ny fitiavany antsika. Io dia rehefa resahana foana hoe atreza moa zany refin'izany fitiavana izany. Ohatran'ny hoe atreza zao 10 kilometatra mety amin'ny masontsika zany voafetra ny refy rehetra izay ananana. Fa ny Andriamanitra dia mandrakizay eternité. Manimpandalina ny soratra masina moa dia ilay misy hoe lanitra fahatelo any ambony any zany. Any tena zao ny lanitra tentsika io lanitra voalohany io, tonga misy lanitra faharoa any mbola misy tontolo hafa mihitsy any, mbola misy any miady ny Satana sy ny Lucifera mbola miady any. Fa ny lanitra fahatelo any misy le seza fiandrianan'Andriamanitra. Ka io seza fiainan'Andriamanitra io meny antsika manana sy an'izany dia tsika eo lasana vavy. Amen. Tenanao tena olona voafidy hoe zaty, olona voafidy ianao io olona voafidy eritreretra seza fiainan'Andriamanitra no meny antsika no Jesosy Kristy mpampiavana. Zay moa zany ho hevitra fiangonana hoe amen vizy mpampiavana fa efa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny fijaliana ilay zany nampiavanana tamin'Andriamanitra tsika. Zay lakroa ao izy lakroa Andriamanitra sy olombelona. Rehefa avy amin'izay anjarantsika olombelona samy olombelona amin'izay. Zay manome lakroa averina Andriamanitra sy olombelona. Rehefa amin'izay olombelona samy olombelona. Zay mahatonga ilay lakroa ohatra izao. Satria zay mihitsy efa averen'Andriamanitra antsika ilay fahefana nampiavana. Fa manam-pahefana antsika eo lasana vavy, manam-pahefana tsika. Ka noho izay fitiavan'i Jesosy Kristy izay nahatonga antsika fisafiavanana aminy ary anjarantsika amin'izay no mitondra an'io. Satria fantatsika tsara fa Jesosy Kristy telo taona sy tapany ihany izy teto ambonin'ny tany. Zay firy taona Jesosy teto ambonin'ny tany? Telo taona sy tapany eo. Ary Jesosy mihitsy niteny hoe anao asa mihoatra no zavatra nataony tsika. Firy taona zao ianao dia teneniny eritreretina hoe za zao efa ho 50 taona Jesosy
inona mba nanomako an'izay 20 taona mahery izay nenao anahy fa soa ihany fa tiatsika Jesosy a dia izy no mampahatsiaro antsika hoe io fotoana dia mbola raha ohatra zany ka kajikajy maha-olombelona satria izay zany raha mbola sotoka Jesosy a satria tsy arovy tsara fa Jesosy ho avy a Jesosy haka ny olona Jesosy mihitsy ny teny an'izany hoe andeha ozy izy anamboatra fitoerana ho anareo ho avy indray tsy mianazay tsika izao a amen isany vonona raha ohatra tompo Jesosy amin'izao fotoana izao vonona hiaraka amin'ny Jesosy ohatra mbola misy misalasala fa mbola be ny adidy tsy manino ny andeha Jesosy ery sy tanjaka fa zay finoantsika hoe raha ho avy Jesosy Kristy dia raha atao zany ny calcul ny olombelona dia araka ny teny any amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny salama hoe 70 taona raha 20 taona raha maharitra indrindra dia mijery zany hoe mbola misy taona firy eo zany zany raha ohatra ka amin'ilay tambony tany zany resahako zany a misy fantatra 70 taona aloha za efa mahita enina amin'ny 70 taona mbola mitondra tomobila le rangahy zany rangahy zany tsy naitra mihitsy tsy manaika efa tenenina izy hoe enao tsy mitondra tomobila so satria vigilance anao efa tsy intact intsony tsy manaika izy lasa izy mbola lay ny tomobila dia vomaika izy mitritritra be ampiseho hoe tena tiana tena zany hoe mbola afaka amen'Andriamanitra tombonandro tsika mbola amen'Andriamanitra fahavelomana-tsika fa raha rota raha lasana bavy ny fotoana mbola ameny tompo antsika izaran'io a tenin'Andriamanitra io satria betsaka angeny ny olona amin'izao fotoana izao raha lasana bavy tsy mahana repère intsony tsy mahana repère intsony ny olona amin'izao fotoana izao tsy hitantsony izay alehany makary amin'ny firenena hafa izy mikorotana dia tsy ero makary izy tsy hitany any hoe aiza ny tena fiainana fa soa ihany tsika fa nampafantarin'Andriamanitra na iny lalam-pamonjeny zay dia nao manaraka ny Facebook ihany koa tsy arovy tsara fa mbola amen'Andriamanitra tombonandro ianao dia meo voninahitra an'Andriamanitra izay taona men'Andriamanitra anao zay eny ara lasana bavy ny ministera ny fiangonana zany dia mifidy hevitra hoe MNFJ mpampiavana amen dia raha namaky ny tenitsika hatramin'ny voalohany nanaraka tsara tsika tany amin'ny Samuela Jaune Hebreo dia hita fa mivondrona ary tena hoe tafiditra anaty zareo fampihavana an'izay foana raisitsika ilay teny vakiny lalahy farany teo tatramin'ny Hebreo toko fa 12 Hebreo toko fa 12 dimy fa 7 ka hatramin'ny fa 9 fa tsy vakina intsony fa mino fa nanaraka tsara nareo teo ny angalatsika lesona io ary tena misy zava-dalina eto zany dia efa nangatakatsika ny fanan'Andriamanitra teo nameno antsika izy ny anazava ny teny amen ny teneny hoe Jesosy hoe ny anazava ny teny amiko Jesosy no manazava ny teny amiko satria izy ny tompony teny izy ilay fampihavanana resahantsika teo inona moa ny zavatra tsoahana amin'ity Hebreo vakina teo ity dia hoe eo amin'ny soran'Andriamanitra dia hoe ny alehibe ny fahasoavana azo avy amin'ny fanekena vaovao sy ny alehibe ny heloka izay mandahy izany ny ty bokyny Hebreo ty dia raha ara-tantara dia tsy fantatra loatra ny nanoratra azy ohatra zao tsika rehefa mamaky ny ohatra hoe Efesiana na asany epistile soratany Paul toa dia fantatra be hoe Paul nanoratra azy dia hoe pitaisy Paul nanoratra an'ireny da hoe Paul nampigadrana manoratra fa ty boky Hebreo ty dia tsy fantatra loatra nanoratra azy misy miteny hoe Paul ihany misy miteny hoe Barnabasy zany koa tena nanana izy azy tao amin'ny Baiboly tao dia misy ihany miteny koa hoe sao dia mba Luka satria Luka moa nanoratra ny asany apôstôly tsy maninona zany fa matozina tafiditra anaty amin'ny Baiboly dia misy zavatra hafatra lehibe ary zay mihitsy
satria rehefa mamaky an'io le reotsika dia misy zavadalina ao le alehibe fahasoavana azo avy amin'ny fanekena vaovao. Inona moa le fanekena vaovao? Nouvelle alliance zany, dia noho Jesosy Kristy zany. Ary mahavariana dia hoe misy mandahy ihany koa le izy, zay le hoe ny alehibe ny heliko izay mandahy azy. Ny raha mijerentsika ny andininy fahavalambinifolo efa kina teo fa ianareo tsy mbeo amin'izay tendrombohitra tsapaina sady mirehetra hafa. Misy tendrombohitra zany, resaka tendrombohitra eto. Zay zany ny hitanareo le resaka fiainana misy amin'izao fotoana izao iainantsika izao mihitsy mizara roa foana. Mizara roa foana satria misy karazan'olona tena mety mbola tsy mpino izy tafiditra anatin'ilay mety ao anatina resaka ambany lalàna koa izy. Satria ny tendrombohitra resanay dia tendrombohitra Sinay io. Io tendrombohitra Sinay io mantsy teo no mena ny lalàna. Satria io izy azo tsapaina sady mirehitra hafa. Tadidinareo izay tantara izay. Any amin'ny Exodus izy tantara izay. Mosesy niakatra tena tendrombohitra Sinay aka ilay niona tamin'Andriamanitra izy aloha. Niona tamin'Andriamanitra izy. Ary io fiona tamin'Andriamanitra io natahotra be izy. Izy Mosesy, efa Mosesy tena fantatsika tsara zany Mosesy zany olona fidian'Andriamanitra. Fa mbola natahotra izy zany io le tendrombohitra niresana eto dia milaza fa misy zavatra elanelana ao zany, misy distance, dia mbola misy fanameloana koa. Zany hoe le tendrombohitra resana eto zany dia tena misy zany ny zavatra tsapain-tanana. Satria na Mosesy natahotra, nangovotra izy ary tsy hita inona ny atao. Mahita le roneny izy dia tsy hita izay atao satria mbola tsy fantany loatra hoe ohatrany ahoana ty Andriamanitra izay ivavahany ity. Eo mantsy izy hiantso anazy Andriamanitra amin'ny fotoana io. Dia toizana le izy eo amin'ny andiny fasita ataovy ambany maso le Hébreu no adeditsika kely aloha amin'ny fotoana ity. Andiny fasita ambin'ny folo, tsy faneny trompeta ary ny feon'ny teny ka izay nandray izany dia nangataka mba tsy hasian-teny intsony izy. Fa tsy tohany izy izay nanodina hoe ary raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra dia ho toram-bato izany. Amin'ny Exodus 19 zany tantara izany. Hitanareo zany hoe na biby raha mikasika an'izany tendrombohitra zany dia tena ho toram-bato. Zany hoe tsy azo atonina mihitsy. Raha nasana vavy marana an' Jesosy misy zany amin'izao fotoana izao nge tsy haiko nareo raha mahita fa misy fiangonana maro zao mipoitra amin'izao fotoana izao. Dia indraindray mety maro ny zavatra tadiavin'ny olona amin'ireny fiangonana ireny ohatra hoe te hitady fanasitranana izy, te hitady fahagagana izy satria tsy naohatrany hoe tsy nety tamiko tasy dia hiala indray sisisy. Zany hoe hitady tendrombohitra izy zany amin'io, hivavahana, hitady toerana. Fa matetika nge raha rasana vavy mitotona amin'ny tendrombohitra io ny olona ireny satria izy tsy mitombona, tsy hitaka. Tonga any izy dia izy mbola tena matahotra, tsy hitany hoe inona tena azo raisina amin'ity toerana ity. Zany zavatra mety iainan'ny olona amin'izao fotoana izao. Vanim-potoana iainantsika mihitsy zany izao. Zay no resantsika teo le hoe vezivezy daholo ny olona amin'izao fotoana izao hoe aizy tady famonjena izy, tady famonjena etsero. Ny olona zany fa mbola ao anatina tahotra, ao anatina mety fomba fitsarana vetivety. Dia misy olona zany mora mitsara izy satria zay lazaka teo tsy mitombona izy hoe lasa izy zao tena hoe andeha ho aly kely aloha fa gamba any metimety amiko. Rehefa izy tsy tafatombona indray dia lasa indray izy mitady tsy mety amiko zany fa alao atsy indray. Fa zany olo zany tsy ahita fiadanana mihitsy izy. Tsy ahita fiadanana izy satria tao anatin'ity tendrombohitra anankiray izay tena hoe tsy mampisy fiadanana fa tendrombohitra izay mahatonga tsy filaminana. Satria tasantsika teo na Mosesy na Mosesy zany tena raha mamaky ny tantara Mosesy nareo dia olona tena fidian'Andriamanitra zany. Efa voakarakara sy ohatra hoe nadary sedra be tany an-tany anefa niaraka tao amin'ny
ny farao aloha izy, zany hoe nanampahaizana be izy. Zany tena fahaizana azon'izany Mosesy zany tao amin'ny tandako afara tao tena, satria zanak'ampanjaka no fitaizana azy. Tena zany nanana fahalalana tsara izy. Fa rehefa izy nalefa tany an'efitra indray, efa 10 taona indray, dia nefa eto amin'ity fotoana ity izy mbola tsy tany any ohatra ny ao zany le tendrombohitra izy Sinay zany, nefa Andriamanitra ny eo amin'io toerana io. Tena zany tena misy olona zany zay mihitsy amin'izao fotoana izao tsy hitany izay atao. Faharoa eo amin'ny 220 ka hatramin'ny 420. Fa ianareo kosa efa mbeo tendrombohitra Ziona. Tendrombohitra iza hono tsika, ianareo kosa tsika io Ziona. Tendrombohitra Ziona, tanànan'Andriamanitra velona dia Jerosalema nan-danitra ary ao amin'ny anjely tsy omby alin'alina. Haleloia! Tehaka ho an'i Jesosy. Tsy hafa misy amin'ny tendrombohitra io. Haleloia! Zay zany alohantsika mianatra amin'ny tendrombohitra io. Tendrombohitra iny izy Ziona. Taovy mafimafy misy tendrombohitra iny Ziona. Ao, raha mahatsiaro nareo rehefa mampianatra andray mandeha fitazona dia pasteur Terimo zany no mitarika an'izao ministère izao nidairana Jesosy satria misy révélation tsara mihitsy nomeny an'ny mpanompony iny. Mampianatra izy hoe mijanona ao Ziona ozy izy. Inona mahatonga azy miteny an'izany? Satria misy mpino maromaro mivezivezy. Filaza azy hoe vezivezy évangélique. Satria izy makady kely dia mahasosotra ihanina dia lasa ndray izy makary. Dia mahasosotra ihanina dia lasa ndray izy dia misy mihitsy amin'izao ministère zao efa elaelatsika dia miantso andray mandeha mitazy hoe iverinao indray pasteur ozy izy dia rena Jesosy satria na ny antony efa nisy Ziona efa nitaizana azy. Misy angira lasa nabavana efa nosorana efa nosorana mpiandry, efa nosorana tao amin'izao ministère zao rehefa mialato izy nidikan'izany dia tsy manao ny akanjo nintsony, zany hoe avela zany ny akanjo. Dikan'izany dia marina fa mety manao asan'Andriamanitra izy any amin'ny aleny any. Fenao le namisorana anao iny nanao akanjo ianao, dikan'izany dia nanao fanekena ianao. Dia io moa zany tsika ety anarana amin'izao fotoana izao mahita an'le izy. Fa itsika izay manatrika amin'izao fotoana izao sy manaraka any Facebook any, io ny tendrombohitra Ziona misy atsika amin'izao fotoana izao. Aiza io Ziona io? Io ny tenin'Andriamanitra. Nareo kosa tanànan'Andriamanitra velona dia Jerosalema nan-danitra ary ao aminy anjely tsy omby alin'alina. Amin'ny fihaonana fifaliana sy fiangonan'ny lamatoa voahosany an-danitra sy amin'Andriamanitra. Tsara ny olona rehetra ary hafanan'ny olona marina izay efa natao tanteraka. Haleloia! Zany hoe misy atsika eo lasa labavy amin'ny teny vazaha izy hoe c'est un cité vivant. Amen. Mahatsiaro an'izany ianareo amin'izao fotoana izao hoe zao Ziona misy atsika izao tena misy tena fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Teneno misy fanatrehan'Andriamanitra eo zao Ziona misy anazy ao hoe misy fanatrehan'Andriamanitra eo tirasana bavy. Misy zao satria na ny antony ilay Jesosy Kristy velona nitorotsika amin'izao fotoana izao. Io ny mahafinaritra ny fiarahantsika tahaka izao satria tsika moa zany sampana fiangonana iray any taty Lyon, fa tsika moa zao zao ministère dia miparitaka be. Fa misy kely atao raha vavy communion céleste. Communion misy fotoana amin'ny telefôny tsika miaraka dia eny mihitsy hoe tsy mifankahita toerana fa misy tena lefanan'Andriamanitra miasa. Zany tena atao hoe communion céleste satria le fiainana any an-danitra nitoriana amin'izao ministère izao. Zay ny fanatrehan'i Jesosy satria Jesosy no amin'ny teny vazaha hoe médiateur de la nouvelle alliance. Izy mipanalalana, izy mipampiavana atsika amin'ilay io le fanekena vaovao io. Haleloia! Dia atao an'i Jesosy fa soa ihany Jesosy fa teo amin'io fampihavanana io satria izy nahatonga atsika nahazo le fihavanana. Io lay hoe hitanareo le amin'ny 5:20 Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny abela.
io andiny fahefanamborapolo zavakiko zany fa maninona moa ny ranony Abely tadidinareo na ny Genesis efa mamokony boky Genesis tsika fa le vonoina izy i Abely le rahalahy le Kainy le nisy raha latsaka zany tao fa nitaraina nge ny tany mba lasa nabavy naninona ny tany nitaraina ny tany satria teny tamin'ny Kainy Andriamanitra faizany rahalahinao zanga ozy izy ino ny tsy nahita zany rahalahy zany tsy nahita zany rahalahy zay zanga ozy izy mikarakara rahalahy fosy Andriamanitra mitsy mitaraina ny tany satria noho io raha latsaka io tanareo zany hoe raha vao misy raha latsaka zany ohatr'izany antsika ny Madagasikara misy tena satria manao ny anjara ny gendarme zany hoe miaro ny fitondram-panjakana de raha vao misy raha latsaka tenareo fa tsy maintsy miongana foana zay fitondranao satria hoe misy famonoana am'le toerana satria ny raha latsaka iny sary biby iny fa maika fa le io raha Jesosy Kristy ny raha Jesosy Kristy io mbola miteny lavitra no io raha ny Abely io manina ny raha Jesosy Kristy miteny lavitra zany hoe mbola tena ny raha Jesosy Kristy zany mbola maladio atsika eto zao misy reradreraka tsika mety misy zavatra mety anatytsika mety misy zavatra roforofy fa vao mangataka amin'ny fanadioan'ny rano Jesosy Kristy tsika dia miala daholo zany amena angatao ny rano Jesosy Kristy amin'ity fotoana ity tena nadio atsika mihoatra lavitra noho ny raha ny Abely ozy izy zany tena lasa nabavy ny fampihavana vitan'i Jesosy Kristy amena fampihavana vitan'i Jesosy Kristy ka tsika zay manana ny Jesosy ahoana moa tsika tsy havita an'izany lasa nabavy atao hoe vitako zany fampihavana zany hoe vitako zany fampihavana an'izany raha vao misy korotarotana zany entsika any amin'ny fianakaviana na ny amin'ny resaka tsy haiko zay misy tontolo misy atsika any amin'ny fiangonana ata-piangonana moa zany misy zao dia raha betsaka mihitsy zay somary misy tsy fitovikevitra zay fa vao verina pototrona sy fijarin'i Jesosy Kristy vita foana ny fihavanana amena miverina izy vao pototrona sy fijarin'i Jesosy Kristy dia vita foana ny fihavanana ary io raha io dia tena manadio manome fiainana vaovao tsy haiko efa nisy fotoana mitantara taminareo hoe tamin'ny hôpitaly anankiray zay nisy anazy zay dia nisy olona anankiroa dia le olona ramatoa zay samy mila raha izy ireo zany samy mila raha mila atao transfusion sanguine zany hoe tsy maintsy mila raha fa latsaka be ny toany raha atao amin'le olona dia le anankiray tsy nanaiky zaho izy tsy atao an'izany transfusion sanguine zany fa alao zao fa tsy mety amiko zany dia le anankiray nanaiky eny aro izy fa atao dia le tsy nanaiky moa ataona fa tsy ampy raha zany ianao tsy tonga dia mipotra daholo ny rehetrarehetra lasa sevotra lasa tsy afaka miaina tsony lasa tanao zany hoe rehetrarehetra hoe tsy ampy raha dia lasa tsy mikorina tsara tsony ny ao amin'ny vatanao lasa reraka sisy dia maty le raha matoa fa ny anankiray natao transfusion kosa niakatra le taony raha atao amin'ny vatany zany dia lasa sisina somatsara izy ohatr'izay zany no hitarafana an'le hoe inona ny tena herin'ity raha ty le hery io le raha io maika kofa ny raha Jesosy Kristy izay tena manadio atsika manala atsika ny amin'ny fahotana rehetrarehetra ary manadio atsika zay le taditsika nisy resaka le ADN an'Andriamanitra tsika ADN zany hoe raha Jesosy Kristy iny no ato anatsika manadio atsika dia lasa manana an'ilay ADN manana ADN an'Andriamanitra tsika teneny tenanao hoe ataoko hoe ADN an'Andriamanitra efa henonareo foana resaka ADN rehefa miresaka hoe ADN satria spesialina mihitsy ny olona tsiraray amin'ny ADN io tsisy mitovy ny ADN ny olombelona fa rehefa miasa kosa ny herin'Andriamanitra raha Jesosy Kristy dia manana an'io ADN io tsika satria zanak'Andriamanitra tsika ino tsika
zanak'Andriamanitra. Ato anatintsika zany ny rahan'i Jesosy. Io raha mikoriana amintsika io tsy le système ABO zay mantsy resaka fantatry ny olombelona fotsiny ABO. Fa za rehefa miteny zay marina le be koa tsika dimy ty be koa nga misy an'izany zany groupe sanguin divin dikan'izany be zany rehefa Jesosy groupe inona ny anatintsika ao zao be divin. Eny raha makaraha ianao ohatra zao hoe nenazy zao AB plus efa ohatra hoe tamin'ny tarafana zany de AB plus tsy haiko ny anao mety hoe AB zay tsisy afak'izay ABO fa ny tsika zany miampy tsika miampy de divin zay tsika ao anatintsika eo ilaina Jesosy raha sanabary. Romanina toko 5:1 fakekely raha zay Romanina toko 5:1 zay. Alléluia. Tehaka mihitsy ny ankizy fa tena tamin'ny ankizy tehaka fa tena fahasoavan'Andriamanitra. Eny ary lasana vavy toy zany tsika le eo amin'ny Hébreu foana ny engatsika fa efa kinakely ny Romanina toko 5:1 koa am'izany satria efa nao marina tamin'ny finoana isika. Aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Io zany ny tarafana hoe efa nao marina tamin'ny finoana ao isika satria tsika nino fa misy le Andriamanitra namorona antsika, misy le Jesosy Kristy tonga lofo namitra fihavanana amintsika, misy ny fanahy masina mino an'izay tsika. Amen. Manao menina mafy zay mino. Amen. Mino an'izany tsika. Koa am'izany ho sisy satria fa no amarinina tamin'ny finoana isika, ny finoantsika. Zay le any amin'ny Hébreu raha tsy avy finoana dia tsy misy azozoana sitraka amin'Andriamanitra fa tsy maintsy mino aloha izy ary mpamaly soa. Dia izao ary efa nao amarinina tamin'ny finoantsika dia tokony hanana fihavanana. Tokony hanana inona ozy izy? Tokony hanana fihavanana. Io le fihavanana tadiavintsika eto zany. Satria tsika dia mainy vizy mpampihavana. Zany hoe tsy maintsy nenga tamin'ny finoana aloha zany. Rehefa avy eo tsika vita fihavanana amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia efa ato anatintsika tsika zany natao hoe mpampihavana. Alleluia. Ino tsika? Mpampihavana tsika raha lasana vavy. Tsika zany tsy tadidio tsara ty raha lasana vavy. Tsy ho vitatsika mihitsy ny zara fiadanana ho amin'ny manodidina atsika na misy le zay hoe peu autour de nous raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra aloha tsika. Amen. Ary tsika hoe zany raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra aloha tsika tsy ho hitatsika, tsy azotsika mihitsy zany tena hoe fihavanana mamizara le manodidina atsika zany hoe amin'ny teny frantsay hoe la paix autour de nous commence par la paix avec Dieu. Manina? La paix autour de nous commence par la paix avec Dieu. Amen. Tsy miala eto zany tsika raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra satria zany tsika dia misy mantsy hitanareo lasana vavy varina izy. Varina izy ary indraindray tena azo lazaina mihitsy hoe tsy hitany intsony zay le. Za zao mahafantatra fianakaviana tsy hitany mihitsy zay anaovana le korotanao le fianakaviana satria misy ady kany ao, misy ady lova ao, misy ady zavatra isan-karazany mety resaka ego le izy. Dia tsy hita fa raha vao tsy miverina amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, raha vao tsy vita fihavanana dia tsy ahita an'izay. Marina mihitsy hoe rahalahy mo vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ataotsika kely le hira aloha. Alohantsika hira kely aloha e. Alohantsika hira kely fa tena zay mihitsy hoe mo vita fihavanana amin'Andriamanitra
teo ambaravarany fonao nao itino atsofarany kavaly izy saovely anao kavaly izy saovely anao. Haleluia, haleluia. Iraina Jesosy ranasana maro. Dia toizantsika fa tena mino fa tsy lavinareo zany zany afatra Andriamanitra zany. 5:5 amin'ny Hebreo ihany. Tandremo mba tsy ho lavinareo izay miteny fa raha izy ireo tsy afa-nandositra tamin'ny andavin'izay nilaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny tety ambony tany, maika fa isika raha mihodina miala amin'izany avy any an-danitra. Fantatrareo tsara ny tantaran'ny zanak'Israely andeha tao Egypta ry zareo dia navoaka an'Andriamanitra tao izy. Mba fantatrareo moa zay firy isan'ny zanak'Israely nivoaka tao Egypta tamin'izany fotoana zany. Nisy 2 millions mahery zay baka sitraka rahalahy. Tena million maromaro zany ny zanak'Israely nivoaka tao Egypta ho any tany Kanana. Io tany Kanana io tokony vita 2 herinandro fotsiny dia efa tonga tany zareo. Zany hoe raha mandeha tongony izy tonga dia aingana be. Fa nanino ireo zanak'Israely ireo 7 taona nihodina tany an-efitra, 70 taona. Satria nanino maditra ilay zanak'Israely, efa tenenina izy dia tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Firy sisa miala tao amin'ireo 2 millions mahery teo tonga tany Kanana? Anankiroa maka sitraka rahalahy. Teray teraka aloha an'i Jesosy fa izaho sy anao ne zany izaho sy anao zany satria Joshua sy Caleb arery satria nandany herin'Andriamanitra monina foana zanak'Israely ireo. Eto miteny hoe tandremo mba tsy ho lavinareo izay miteny. Tsika zao maheno an'izay dia mino fa zay le ilantsika teo hoe aoko vita fihavana. Ianao any Facebook ihany koa tena mba mino zay fa ianao koa tafiditra amin'izany vita fihavanana amin'Andriamanitra zany satria zay ny tanjony zao fitoriana amilazantsara zao. Le Jesosy Kristy velona no toriana mahavita fihavanana. Tena zavatra mitranga. Raha vao mandany io le tenin'Andriamanitra io zany tsika afatra io dia misy ny atao hoe avolavo, tsy fiadanana, korotana. Amin'ny teny vazaha zay misy confusion, mila korotana be. Tanareo tsy haiko nareo fa nahita olona confus reny, tsy hitantsony zay ale tenenina izy hoe tsika zao ty ataontsika eto Lyon 7 aitsika aty Antananarivo. Misy olona tena manao an'izany tsy fatra confusion satria misy zavatra tsy holamina amin'ny vatany eo. Ndraindray tonga dia lasa masika be manao violence verbale ao sisa miteny, lasa tena masika be. Tandremo zany tsika zao raha mahita olona zany ohatra hoe lasa masika be le olona, tsy mandeha araky misy tsony ny conversation. Dikan'izany dia tsisy filaminana ao aminao, tsy misy peo anatiny ao. Ohabolana toko 20, ohabolana toko 20. Proverbe 22. Ahoana ozy izy? Aza manao hoe amala ny ratsy nataony aho, fa ny ratsy Jehova fa izy hamonjy anao. Inona moa ty nitenenina amin'izany? Hitanareo zany hoe raha vao tsy mihaino an'ilay pacificateur na ilay feon'Andriamanitra dia matetika misy ilay violence verbale tenenina teo, lasa misy korotana. Fa izay tena hoe miandry an'i Jehova io, aza manao hoe amala ny ratsy nataony ao, aza mamaly zany ianao satria le olona confus reny le olona tsy milamina izy dikazay satria tsy ao aminy le fiadanana, tsy ao aminy inona le fiadanana. Zay mahatonga anazy mikorotana ohatr'izay. Zay toerana misy atsika zany, tsy hoe rehefa misy korotana dia hoe
le olona nometsika tsiny zay mantsy nandray manahirana raha vao misy tsy mifanaraka amin'isika dia le olona nomena tsiny. Fa ny olana dia zao tsy misy fankatoavana an'Andriamanitra ary tsy misy mifanatrehan'Andriamanitra ao amin'io toerana io. Alléluia. Amin'ny teny vazaha izy hoe la paix n'est pas la puissance du conflit. La paix n'est pas la puissance du conflit, mais l'obéissance à la voix de Dieu dans le conflit. Tsy misy fankatoavana an'Andriamanitra tao dia nanjary misy korotana tao amin'ilay toerana. Azontsika hoe zany raha vao misy sehatra anankiray zany ka misy conflit dia tsisy fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra ao zany. Satria izay matetika no mahatonga ny olona hitanana raha vao nisy tao amin'ny fivoriana anankiray zay ny tany Madagasikara moa izy tamin'izay tamin'ny mbola dekôlina tany Madagasikara dia misy olona nefa ao anaty fivoriana fiangonana zany dia nisy président moa zay nitarika hoe hivory dia nisy hevitra nylazaina dia niady hevitra dia nikorotana tany atarina korotana le satria nisy tsy mifanaraka hevitra. Dia le président tsy niteny mihitsy nandrasa mihitsy aloha vita nijerevany tsara ohatr'izao fotsiny le nikorotana dia nindrasa angamba tena naharitra ilaina misy vita ny nareo izy zany afaka atao ny fony mitabataba teo zany le nisy tsy nitovy hevitra nefa rehefa ve izy voananteny nefa manenao tsy niteny mihitsy inona moa ao anatina conflit fa tsisy fiadanana hoe dia inona moa izy mbola hidirako amin'ilay izy fa ny atao fotsiny dia manginy tena nanginy izy dia miteny dia mijereo fotsiny tena vela nytabataba raha zay matsy dia manginy nareo fa tsy zany mihitsy zao na vela nytabataba teo hitanareo zany le fahendrena rehefa misy fanatrehan'Andriamanitra tsisy fankatoavana atao amin'ilay izy zay na tonga le olona nikorotana. Fa raha misy fankatoavana atao raha miteny zao ohatra ndray mandray mpitandritsika atao amin'ny ministera hoe anao fitoerana masina tsika dia asa raha taditsika tsara fa sady nanao fitoerana masina tamin'ny Madagasikara nanao fitoerana masina teto dia tena misy mihitsy miteny mihitsy hoe vita ve zany sady manao arisy vita le tamin'ny Madagasikara ny aty mandroso ihany tanareo zany hoe rehefa misy ny fahendrena fotsy zany dia manginy dia miverina na potika sy fijaliana hoe makatoa anao Andriamanitra makatoa zay le tena zavatra evi-dehibe tamin'ity Hébreu io mifankatoavana fa raha vao tsy zay dia tsy mahita ny herin'Andriamanitra. Tehaka alohan'i Jesosy teneny ianao hoe za mpankatoa anao hoe Jesosy hoe mpankatoa teninao fa vokatry ny fankatoavana zay misy fiadanana misy inona fiadanana tonga dia lasa misy inona manodidina anao misy paix ianao zany mizara le fampihavanana io raha vao anatinao fotsiny zay. Alléluia. Toizana ny ao amin'ny ao tsara nareo mbola toizana tsisy matory Alléluia. Eo amin'ny 5:4 ka 7:4 le Hébreu ihany izay nampiororo ny tany fahiny tamin'ny feony ka ankehitriny izy efa nanao teny fikasana hoe indray makakoa ny tany ihany no ampiroroko fa ny lanitra koa ary ny hoe indray makakoa dia manambarana ny valy izay zavatra ampirorona toy zavatra natao mba aretan'izany zavatra tsy ampirorona. Zavatra rehetrarehetra zany amin'ny teny vazaha hoe ébranlé miorooro tsy maintsy misy io ranasana vava raha mahitinareo amin'izao toetra raha misy atsika izao na ny Madagasikara io na maneran'izao tontolo izao tsy maintsy misy foana io korotana io fampirorona. Et tout sera ébranlé moa zany amin'ny teny vazaha izy le teny vazaha koa ndray mahazava kokoa ébranlé fa ao amin'ny Andriamanitra ihany no misy ny atao hoe paix éternelle. Amen. Inona moa tena korokorona amin'izao fotoana izao ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy reny le resaka hitanareo na vao resaka fomba n'olombelona rehetrarehetra ireny satria ny olombelona reny mametraka io zao na amintsika dia hoe inona ny constitution mety inona ny mety mba hanatsarana ny fiarahamonina dia misy miteny hoe parlementaire ny tsara zany hoe ny député no ny fidy teny reny ny régime présidentiel ny tsara
ananaingana fokon'olona tsara sy ny sisy fa io a raha mbola système humain napetraka tsy maintsy misy an'io voakotrokotroka io foana dia miretanareo na lesaka hoe zana mba sécurité reny retretra reny zany zavatra maharitra reny satria reny a zavatra voakorokoroka reny zay mampiorokoroko zany hoe tena zavatra ketsiketsehana zany zay moa zany tena tikatongavana satria mba haharetan'izay zavatra tsy ampiroroina zany hoe korotanina zany le zavatra tsy maritra reny mba hipetrahany ino le tsy le zavatra tsy azo ampiroroina tsony non ébranlé ny fanjakan'Andriamanitra amen io ny zany tsy miala amin'lehibe zany resaka zany a so dia ny tenina hoe inandray zany zavatra resahana zany fa te hametraka zany a le tena le système zay napetrak'Andriamanitra io zany no tena tokony hapetraka mba tsy ny korotana tsony ny tena maharitra indrindra zany ny fanjakan'ny lanitra raha tiatsika mpanjaka fanjakan'ny lanitra tsika dia mila fototra amin'ny finoana fototra amin'inona dia finoana dia resantsika teo mifikitra amin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'inona fitiavan'Andriamanitra anatin'ny hitady fiadanana maritsika na le hoe fihavanana maritra dia izy ao amin'Andriamanitra amin'ny teny vazay zay mitsary zavatra tena ty hoe celui qui est enraciné dia zavatra tena mifototra ao amin'Andriamanitra celui qui est enraciné dans l'éternel devient stable et apaisant pour tout le monde amen raha vao mifototra ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany raha vao tena miainga avy ao amin'Andriamanitra zavatra rehetra dia stable io raha amin'izao ministère rehetratsika zao raha ohatra zany ka mifeny korotana fa raha vao miverina fotsiny amin'ny constitution céleste io dia milamina io ohatra koa firenentsika zao hoe misy mpiandry izy amin'izao fotoana zao ny Madagasikara dia miezaka zay rehetratsika teo hitady inona ny tena hoe fanovana fa raha vao tsy miverina amin'ile tena constitution-n'Andriamanitra io a raha vao za zao nahita rahalahy tena samy teny mihitsy izy hoe tena hovao mihitsy izy izy constitution antsika mba constitution tena chrétienne izy toka dia mienjeny olona be le mpitena zay Facebook satria ny antony tsy manaja ny laïcité ahoana zany fiangonana hafa ahoana ny musulman na bouddhiste sisa dia nazava le rahalahy hoe raha constitution chrétienne no apetraka tsy manery zay ke mahafinaritra antsika nareo moa niterena zao tonga avetinareo fa noho n'inona no fitiavan'izy no fitiavan'i Jesosy Kristy na tonga antsika teto fa tsy niterena nareo dia ohatr'izay koa le constitution neritreretin'le rahalahy io hoe tena nao mba tena constitution kristianina fa io basé amin'ireo nenesantsika teo hoe misy fanjakan'Andriamanitra misy finoana misy tena fiadanana maharitra fa raha vao zay raha vao tsy zay raha lasa nabavy dia tsy maharitra io zavatra misy io a fa dia iova dia vao ongana indray ianina dia nandray anova constitution anova dia sisisy fa io moa zany a soa ihany fa fanjakantsika dia aiza fanjakantsika dia an-danitra fanjakan'ny lanitra tsika zany rehefa mba tena hitady fihavanana amin'ny olona satria zay zao mission antsika ny manomboka androany zany dia fampihavana inona mission antsika manomboka androany fampihavana azantsika tso zany ny voan'ny conflit tsy tsika tsony akaizy nanao nazy zao tsy maintsy ny felana koa ataontsika felana ko zay anao tsy hoasiko koa izy zay le mbola lema olombelo zay fa manomboka androany tsika sady tsika zay lovatsika tamin'ny heriny itsika mitondra fahazavana zay a ireny lohevitra reny mitohy foana dia tamin'ny tapabolana iazakazaka ka tsy reraka za atambatra manaraka ka maralava atambatra lohevitra reny dia mba tena tadity satria ny antony mitohy foana miazakazaka tsika tsy ho reraka tamin'ny heriny tsika na mitondra fahazavana efa taratsika Jesosy fahazavana rehefa fahazavana zany tsika dia manina amin'izay tsika pampihavana tenena re tena avatianiko hoe misy fihavanana amin'ny fianakaviako ao a
za mpiavana ny manodidina na izay tondra fihavanana am'izay misy ana rehetrarehetra. Amen. Fampiavantsika lasana bava. Aleo farana am'izay fa tsara, tena tsara le aloha hevitra, tsara hevitra ary mamaky an'iny areo fa hitanareo tena andiny fahavalo roapolo am'izay ary. Koa satria mandray fanjakana iny tsika tsy azo ampororony. Io zany le fanjakana tsy azo ampororony, tsy azo korotanina intsony. Ny azao tontolo zao no azo korotanina. Fa le ao anatintsika dia tsy azo ampororony. Dia aoka isika hanana fahasoavana hoentsika manao izay hafanompoana sitrак'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana. Andriamanitra dia afo mandevina. Eo aloha le tapany voalohany, fanjakana tsy azo ampororony. Amin'ny teny vazaha izy hoe royaume inébranlable, tsy azo ampororony io. Rehefa mandray io zany tsika